Faly indray ny tenanay ny ekipa ny télévision Agape maneran-tany miaraka aminareo amin'izao fandarana vaovao izao indray. Rainay eo izay any an-danitra ho amasinina neny anaranao, ho tonga neny fanjakanao, atao neny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'io izay hanina sahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapana fa manafahanay amin'ny ratsy. Fantatsitsika io prière nampianarin'ny Jesosy ny mpianany io, dia hitantsika zany ao amin'ny Matthieu toko 9 andininy 9 ka hatramin'ny 17. Andray teny anankiray, frazy anankiray ao anatin'io vavaka io tsika, ho tonga ny fanjakanao. Dia io zany no velabelarintsika indray androany. Betsaka ny fanontaniana manodidina izay, manitikitika antsika hoe inona marina moa tena ao ambadika izany teny izany, azontsika tokoa ve ny tiany ho teny io, ho teneny ho tonga ny fanjakanao. Efa eto ve ny fanjakan'Andriamanitra sa mbola ho avy? Dia manasa antsika rehetra haritra hatramin'ny farany fa hiaraka hidinidinitsika androany fa mialohan'izany rehetrarehetra izany aloha dia manompakopa tanana ny mpiara-miasa rehetra, ny ekipa rehetra, pasteur Mario Razafimanjato, Ranada Hermanampy Razaka Manarina, Ravava Eli, dia Ranada Victoire ao amin'ny lafiny teknika, dia Ranada Faly sy Ravava Julia koa ao amin'ny coulisses izay tena hoe tondram-bavaka amin'izao fotoana izao. Dia alohany hanomboantsika aloha dia omeko anao pasteur Mario Razafimanjato ny fitenenana atombontsika amin'ny vavaka izao fotoana izao. Mankasitraka tompo. Vavaka hatrany antsika. Misaotranao Andriamanitra fa ianao no tonga voalohany teto ary mamasinay ny anaranao araka ny vavaka nampianarinao ary tonga koa ny fanjakanao. Atao ny sitraponao ito amin'izao fotoana izao dia naiza misy anay maneran-tany teo dia aterinay anatrehanao ny voninahitra sy ny dera voninahitra. Mipetraka feno ampiaratanao ny déroulement ny programme rehetra androany mba ho tonga ny fanjakanao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony ametrahana ny ekipasy rehetra ihany koa mba ho totosa hatramin'ny farany ny fikasanao. Amen. Iny ary aorian'ny fisaorana tamin'Andriamanitra moa ny vavaka natao teo dia faly niterako miarabantsika rehetra ny ekipasy mpiara-miasa atao amin'ny Agape télévision maneran-tany ary miarabantsika rehetra koa mpanaraka ny fotoana mahafinaritra iarahantsika amin'ny tompo izay mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo Jesosy Kristy tompo no anarany. Mena anaravatrana fitenenana mankasitraka indretra. Mankasitraka pasteur Mario Razafimanjato ny amin'ny fitondranam-bavaka. Tsy ho lava resaka fa tonga dia omeko avy hatrany an-taty Eli ny fitenenana raha manana fanontaniana izy mikasika an'izay lohahevitra androany izay. Faly indray tafaraka eto indray tsika amin'izao takarivariva izao momba ny izay hoe fanjakan'Andriamanitra izay. Raha tadiditsika nga matapa-bolana izay sa iray volana izay ny resaka momba ny hoe Andriamanitra sy ny fanjakany mijerijery momba an'izany sika. Raha misy atsarovana kely ny amin'ny eto ohatra hoe resaka hoe fanjakan'Andriamanitra dia hoe fanjakana izany misy fanjakana. Raha ny fanjakana izany tsy maintsy misy mpitarika ao izany, misy mpanjaka. Ohatra raha resaka fanjakana ohatra ny monarchie. Raha mijery ny baiboly anglais tsika io verset io jeresika amin'ny anglais dia kingdom zany KINGDOM
dia misy kin zany mpanjaka roi na reine dia dame zany fanjakana. Dia velaka antsika amin'ilay hoe raha teny frantsay dia misy hoe reine que ton règne vienne, zany hoe misy hoe royaume. Raha jerentsika koa amin'ny Matthieu toko ihany Matthieu toko 9:7-8 izy fankatsao aloha fanjakan'Andriamanitra sy fahamarinany dia anampy anareo zany rehetrarehetra. Inona zavatra tadavintsika zany hoe katsahana aloha fanjakan'Andriamanitra. Dia mipetraka ny fanontaniana ho an'ny olona rehetrarehetra gagagaga inamana dikan'izany fanjakana izany. Resaka momba ny soratra masina moa zany sy ny fanjakan'Andriamanitra ndresantsika eto. Fa inona moa zany dikany hoe fanjakan'Andriamanitra, fiandrianan'Andriamanitra, ilay vocabulaire ohatra mitovy nefa ohatra misy mahasamihafa anazy ihany dia ametraka fanontaniana izay amin'ny pasteur Mario Razafimanjaka hoe fa inona marina tiana tenenina an'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Zareo koa indray hoe katsahana ny fanjakan'Andriamanitra nefa koa hoe ao amin'ny olombelona koa hoe ao anatin'ny fitarihan'ny fanahy masina zavatra manodididina ohatr'izany rehetra. Fa inona marina zany tena tianenina amina hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra, ny fanjakanao ho tanteraka, dia amenanao ny fitenenana pastor. Eny ary misaotra ny anabavy-dia raha sofinao mampitsika nodika izay fanontaniana izay. Tsara fanontaniana ary valiny anankitelo no meko avy hatrany. Voalohany indrindra dia ny voalaza anatin'ny baiboly araka rehefa natsidika tao hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy fahamarinana dia anampy anareo ny zavatra rehetra. Matthieu 9 isan'ilay vavaka nataony anabavy ny tena teo ihany koa hoe tonga re ny fanjakanao dia mazava ho azy ny fanjakana araka ny efa voalaza teo ihany koa dia hoe misy roi na hoe kingdom dia fanjakana misy mpanjaka zany mazava ho azy. Dia ny fanjakan'Andriamanitra no resahana asenany katsahana fa ny fanjakana hita maso dia ny fanjakana demokratika ka milaza koa hoe fanjakan'ny tany izay fantatsika tsara angamba reo mpanjaka ny fandimbo maro be amin'izao fotoana izao sy novain'jareo moa amin'ny fomba demokratika hoe président reny antsoina anazy. Fa ao anatin'izany présidence na républicaine zany dia misy rafim-panjakana ihany koa rafim-pitantanana izay antsonin'jareo hoe politika moa zany dia gestion d'un pays quelconque. Fa ilay fanjakana resantsika eto royaume dia fanjakan'Andriamanitra. Raha fitinana zany fanjakan'Andriamanitra raha atao hoe ny demokrasia fanjakan'ny tany dia ny an'Andriamanitra kosa teokrasia fanjakan'ny lanitra. Dia misy ten'Andriamanitra be dia be moa atao anaty baiboly manazava izany. Fa ny famaritako ary fotsiny zany amin'izay teboka voalohany izay dia miainga avy ny ten'Andriamanitra no ahitana ny fanjakan'Andriamanitra. Faharoa, raha miresaka demokrasia tsika na fanjakan'ny tany dia tsy Andriamanitra no manjaka fa ilay raikalahy taloha izy ny raikalahy izy raha hery manampy zavatra manara mbola andraikitra izy rehefa fa ny ten'Andriamanitra atao aminatin'ny epistily soratan'ny Paoly tany Korinto no resako Korintianina faharoa 4:7-8. Korintianina faharoa 4:7-8 dia ny ten'Andriamanitra hoe izay no ajambainy ny andriany zao tontolo zao ny Andriamanitra zao tontolo zao manajamba zany amin'izao tontolo zao koa zany misy Andriamanitra. Dia io Andriamanitra zao tontolo zao io ilay antsoina hoe mpanjakan'ny tany devoly mihitsy sy satana fa naratsy dia manajamba ny fisainan'ny olona. Ary ilay filazantsara izay ambarantsika dia filazantsara ny fanjakana dia fanjakan'Andriamanitra zany Matthieu 4:7-8 zay hoe ary hotoriana amin'izao tontolo izao ty filazantsara ny fanjakana ity. Zany hoe ny fanjakan'Andriamanitra zany dia toriana. Ary ny Korintianina faharoa 4:7-8 hoe raha miafina ozy izy ny filazantsara-nay ozy Paoly na ny filazantsara-tsika dia miafina ho an'izay very zany. Izay no ajambain'ny Andriamanitra zao tontolo izao
dia ny sainy tsy mino mba tsy hiposahany fahazavany filazantsara ny voninahitra kristy izay endrika Andriamanitra. Zany hoe fanjakana kristianina zany io fanjakan'Andriamanitra io dia tsy inona fa fanjakana kristianina na hoe fanjakana Kristy izay tsy iza fa endrika Andriamanitra. Izay endrika Andriamanitra nefa dia tsy tamaso. Izay endrika Andriamanitra dia tsy misehoseho araka ny ten'Andriamanitra ihany koa hoe fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy misehoseho. Kanefa ny fanjakan'Andriamanitra io dia eto amintsika ary ao anatintsika mihitsy ary izy. Izay ilay hoe tonga ny fanjakana ho ataona sitraponà. Dia fahatelo farany famiretako an'izy ankoatra ny fanjakan'Andriamanitra zany dia tsy maintsy torina sy ambara royaume de Dieu. Dia eo ny fanjakany maizina izay manajamba ny sain'ny olona sy very fa antsika izay iny kosa dia mahafantatsika ary amin'ny fomba fijery ampanahy na hoe masom-panahy no misokatra mahita an'izany fa ho an'ny olona tsy manana fanan'Andriamanitra zany dia tsy ahitany fanjakana mihitsy ary izay no izany dia ajambaina. Dia fahatelo zany tiako atongavana dia hoe isika kristianina no mitendry an'Andriamanitra hoe fa ianareo kosa izy dia taranaka voafidy fanjakam-pisodro olona ny fidian'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny atsara amin'ilay miantso anareo miala fahamazinana makao fahazavana mahagaga. Ny fahamazinana zany eto amin'ny sotro izao dia raha mahafantatra miezy pito manarona firenena ary trany amin'ny andro Isaia mpaminany ny fanambarana zany fa ino raizina izy manarona ny tany. Miezy pito manarona ny firenena fa aminao kosa no mpisahany voninahitra Jehova. Dia eo zany ilay tiako atongavana hoe tsika olombelona no fidian'Andriamanitra ho fanjakam-pisodro no tokony hampiseho amin'ny mahafanjakana antsika. Apocalypse 2:5 manambara zany isika ilay fanjakana sy mpisodrona ao an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy ho azy rery ny voninahitra. Izay aloha ny fandraisako antara zany atao raha-pidirana averiko anao fidirana bavela. Sotra ny pasteur ny nanazava an'izay fanazavana izay raha resaka hoe mpanjaka dia misy resaka monarchie zany dia mazava ho azy hoe ny monarchie hoe misy ilay mpanjaka tany aloha tany zany dia ny zanany toy ny manjaka amin'ilay firenena tamin'ny andron'ny mpanjaka moa zany. Dia hoe zany isika taranaka voafidy natsangan'Andriamanitra taranaka voafidy mpisorona rehetrarehetra. Izany hoe tsika zany manana an'izay fanjakan'Andriamanitra izay ao anatintsika tatatafintsika koa isan'andro isan'andro. Izy ten'Andriamanitra koa hoe ny fanjakan'Andriamanitra moa izy dia ny fahamarinana, fifaliana, ny fitadidiana moa izay verset zany raha tsy ravoravoana amin'ny fanahy masina. Avy amin'ny fanahy masina dia mazavazava amin'izay ava ho an'ilay izay rehetra mbola tsy mazava tsara. Misaotra amin'ny pasteur amin'izay fitenenana izay. Sa misy olona hafa koa mety manontany mametraka fanontaniana amin'ny sotro misy tsy mazava be. Sa nada heriko mba ambarao hoe izay tianao ambara momba izay fanjakan'Andriamanitra izay fa elohan'ny anambarako tika aloha elohan'ny ambarako satria aloha tika ao anaty fifaliana foana. Dia ny zavatra tiako resahana voalohany dia mikasika ny hoe ilay raiky alarivo no tenenin'ny pasteur teo dia mila lazaiko aloha ilay raiky alarivo fa mpangalatahaka. Ilay raiky alarivo dia tena mpangalatahaka mihitsy izy satria inona ny antony ampidirako an'izany satria misy alatahaka be da be. Ohatra hoe karazana alatahaka zany ohatra hoe Kristy tonga nofo teto an-tany dia ny antekrista koa dia Lucifer tonga nofo eto amin'ity tany ity. Mangalatahaka foana izy ary ny zavatra misy eto an-tany dia mangalatahaka daholo. Izay mahatonga ilay gouverner manta, zany gouverner tsy manta zany fa manta-kisoka fa tsy masaka. Ohatr'izay fijereko azy. Izany hoe raha mijery zao tsika ny tribunal eto amin'ity tany ity dia alatahaka tao anatin'ny baiboly ihany no nraisina ny lalàna sy ny fitsarana. Ohatr'izay misy alatahaka. Ny gouverner manta misy eto mangalatahaka fa manta hozy atao gouverner manta zany fandraisako azy fa tsy masaka.
fa ny tena masaka dia rehefa ny gouverne ny Krista no tonga, zay izy ny gouverne masaka amiko zany. Fa mangalatahaka foana ka ilaina jerena ihany hoe ahoana moa le mangalatahaka. Ny tiako resahana ao anatin'izany dia raha iresaka zao tsika hoe fanjakana, inona natao hoe fanjakana, raisina sarisary fotsiny zany raha ohatra zao ianao fanjakana eto Frantsa dia ianao zao citoyen frantsay. Rehefa citoyen frantsay ianao dia misy fanjakana kely ao anatinao ao, fanjakana frantsay ao anatinao, manana zom-pirenena frantsay ianao. Iny le mitovitovy alatahaka natao amin'ilay fanjakam-pisorona eo amin'ny tsirairay avy, zany hoe misy fanjakana zany ao anatinao. Zany hoe manaiky ny zom-pirenena frantsay ianao, manaiky ny lalàna sy ny toetra rehetrarehetra ao anatinao ianao zany, manaraka ny atao hoe non assistance aux personnes en danger, karazany rehetrarehetra sy ny lalàna hoe incivilité, zany rehetrarehetra zany zay zavatra misy rehetrarehetra arahanao ny lalàna rehetrarehetra. Misy fanjakana kely zany anatao. Iny zany le fanjakam-pisorona nalaina tahaka teto amin'izao tontolo izao. Dia misy ny atao hoe fanjakana ny Élysée, zany hoe fanjakana tena le fanjakana tena any zany no mitseza fiandrianan'ilay président. Alatahaka daholo zany. Fa ny tiako resahana eto dia hoe misy karazany teny anankiroa anatin'ny filazantsara, dia misy ny atao hoe fanjakan'ny lanitra dia ny fanjakan'Andriamanitra. Samy hafa ve ireo? Ny fanjakan'ny lanitra sy ny fanjakan'Andriamanitra raha ihany le izy fa ny fomba filaza azy, zany hoe manjaka Andriamanitra fa misy ny fomba filaza azy. Ary matetika Matio indroa amby telopolo izy miresaka amin'ny fanjakan'ny lanitra foana ny teneniny. Fa i Lukas Mark moa dia tsy miteny fanjakan'ny lanitra mihitsy izy fa fanjakan'Andriamanitra no resahany. Samy hafa ve ireo? Tsy samy hafa, fa ny antony ilazany Matio an'ilay hoe fanjakan'ny lanitra dia satria izy miresaka amin'ny Jiosy, ny auditoire zany Jiosy zay efa mahalala ny lalàna rehetra atao amin'ny testamenta taloha sy ny lazain'ny mpaminany rehetra. Anisan'izany ny voasoratra ao amin'ny Daniel 2:5-7 milaza an'ilay hoe le vato nientaka tamin'ny tendrombohitra milaza ny Kristy. Dia le raha iny vato nientaka iny le lehibe dia nahanika hatrany amin'ny lanitra, zany hoe mampiseho ilay fanjakan'ny Kristy zay silaka kely, ilay vato fehijour ny lavo mpanao trano kanefa tonga fehijour. Zay le izy. Dia ny tiana lazaina amin'izay zavatra dia hoe misy zany ny fanjakan'ny lanitra, fa misy ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fanjakan'ny lanitra dia misy ny fanjakan'Andriamanitra ihany, fa saingy raha ihany ireo fa misy mahasamihafa dia zao. Ilay fanjakan'ny lanitra teneniny eto foana raha miresaka an'izany Matio dia ao amin'ny Matio 4:7-7 izy dia miteny beba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Miresaka koa izy ao amin'ny Matio 5:5-7 manao hoe sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Nefa raha i Marka zao no jerentsika ao amin'ny Marka 2:5-7 dia manao hoe efa tonga ny fotoana fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ary eo amin'ny Luka 5:9-20 koa dia miteny sambatra ianareo malahelo fa anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Jereo fa samy hafa izy. Fa i Matio miresaka amin'ny Jiosy mahalala ny testamenta taloha. Fa ny fanjakan'Andriamanitra, ny fanjakan'ny lanitra resahany dia ilay ho avy avy any an-danitra ka hidiny eto amin'ity tany ity. Zany hoe seza fiandrianan'Andriamanitra ny an-danitra. Fa ny fanjakam-pisorona izay misy atsika dia efa ny fanjakan'Andriamanitra ao amintsika. Zay beba ka mino filazantsara fa izay no idirana ny fanjakan'ny lanitra, zay fepetra fototra ao amin'ny tsirairay avy aloha zay. Fa ny tena ny fanjakan'ny lanitra resahana dia ilay ho avy Jesosy Kristy. Anjaka eto fa naninona moa? Satria ne nangalariny Satana ity tany ity nanjakany ary tamin'ny Adama sy Eva nanomboka nangalarany azy ka nienika teto. Ary zay mahatonga antsika lay miteny foana amin'ny soratra ao Matio 2:2-5 manao hoe ary Jesosy nahalala ny heritreriny ka nanao taminy hoe ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano ary tsy aharitra ny tanàna rehetra na trano izay miady an-trano. Ary dia ho foana fantatry Satana fa ho foana ny fanjakany, tsy maintsy ho foana. Ary ny farany dia tsy maintsy any amin'ny farivo rehetra hafa izy miady an-trano foana. Jereo rehefa fanjakan'ny Satana eto an-tany miady an-trano, izy ny tena mpanjaka lehibe, izy ny tena gouvernement lehibe an'izao tontolo izao. Fa ny fanjakany rehetra miady ny Ukraine sy ny Russie, miady ny deuxième guerre mondiale, la première guerre mondiale, ampidiny daholo miady. Zany ny fanjakana misy azy zany miady an-trano fa ho avy. Zay ny fanjakana anankiray. Misy fanjakana raha miteny hoe fanjakan'Andriamanitra zany tsika dia misy fanjakana anankiray an'ilay raika lary dia fanjakan'ny Satana zany izay miasa eto amin'ity tany ity. Ary zany foana mahatonga ny
mahatonga ny Jesosy ihany koa ny teny teo tamin'ny Jaona 7:21 rehefa teo amin'ny plato izy nanao hoe ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako izy dia ho niady ny mpanompo mba tsy ho voafatotra mba tsy ho voatolotra tamin'ny jiosy aho fa ankehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako. Izany hoe hafa mihitsy zany ny fanjakana n'Andriamanitra fa tsy ilay fanjakana misy eto amin'ity fa mety ihany ity dia ilay fanjakana satana. Ary izay moa ilay fanoharana nataon'i Jesosy Kristy tamin'ilay hoe nalefa ny mpanompo dia ny vonoiny reto le mpiasa rehetrarehetra zany dia nalefa ny ray ny zanany dia ny vonoiny koa zany dia farany izy mihitsy no avy ilay mpanjaka zany ilay tompon-tany mihitsy no avy ka izay sary izay ny sary misy izay ho avy mihitsy Jesosy fa ataon'ny fitoeran-tongony amin'izay eto amin'ity tany ity ny fanjakan'Andriamanitra ny fanjakana ny an-danitra no hidina eto amin'ity tany ity izay ho avy izay nandratra ka tsao aloha fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanaraka ny zavatra rehetra. Isika zany dia mendrandra mangetaeta izay fiavian'ny tompo izay mba hanjakany fa voasoratra ao amin'ny Apokalipsa 1:15-5 zany fiavian'i Jesosy Kristy zany. Ao amin'ny Apokalipsy 7:15-5 dia voasoratra koa fiaviany zany Jesosy Kristy izay hanjaka eto amin'ity tany ity zany hanjaka izy fa ho raisiny amin'izay ty fanjakan'ny satana ity ho afatotro satana mandritra ny arivo taona raha veo izy ao tsipy miaraka amin'ny finoana sy ny miaramilany any amin'ny farimy rehetra hafa fa hanjakan'Andriamanitra amin'izay ny tany sy izay rehetra eto aminy miaraka amintsika ny lanitra sy ny tany dia hanjakany tanteraka fa ny fanjakany ny seza fiandrianany avy any an-danitra dia hidina eto. Ny fanjakan'Andriamanitra zany ao amintsika tsirairay avy fa ny seza fiandrianany mbola any an-danitra fa ho avy hanjaka. Zay ngamba ny tiako kely resana fa mbola bedabe ny zavatra resana manjary tazomiko ela loatra fa mbola manakolazaina sy mety misy fanontaniana hafa koa ngamba mety manitikitika ny sainy rehetra fa dia misaotra antsika na mesahady ny fitenenana. Dia mankasitraka anareo ny amin'izany fanazavana tena hoe mahafinaritra sady mafonja sady azahoana fahalalana izany ihany koa fa hisarika kely ny ana moa zany ny attention any ao amin'ny teknika afaka mandefa video ianao raha manana horonan-tsary afaka hoe illustrentsika an'izany na hoe voilà merci. Ils veulent dire « Croyez-vous à la nouvelle ?» Mais pas n'importe quelle nouvelle. Dans la Bible, cette expression évoque toujours l'annonce du règne d'un nouveau souverain. Et dans le Nouveau Testament, cette expression est utilisée dans les évangiles pour résumer tous les enseignements de Jésus. On dit de Jésus qu'il allait de lieu en lieu proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus se considérait donc comme le messager apportant la nouvelle selon laquelle Dieu règne. Oui, mais sa description du règne de Dieu n'était pas ce à quoi les gens s'attendaient. Quand on y pense, un royaume puissant et qui remporte des victoires doit être fort, capable d'imposer sa volonté pour triompher de ses ennemis. Mais selon Jésus, le plus grand dans le royaume de Dieu est le plus petit, celui qui aime et qui sert les pauvres. Et le fait de vivre sous le règne de Dieu consiste à répondre au mal qu'on subit par l'amour, par le pardon et la paix qu'on accorde à ses ennemis. C'est un royaume inversé. Jésus a aussi annoncé qu'il établirait ce royaume-là. Ouais. On a le très intéressant exemple de cet officier supérieur de l'armée romaine qui vient supplier Jésus de guérir son serviteur. Il s'adresse même à Jésus en le désignant comme son Seigneur, reconnaissant ainsi son autorité. Jésus loue la foi de cet homme qui a été le seul à reconnaître ce qu'il annonçait vraiment, à savoir l'avènement du royaume de Dieu dont il est lui-même le roi. Et la nouvelle se répand comme quoi un juif de Galilée parle et agit comme s'il était le roi d'Israël. Il nomme 12 disciples en référence aux 12 tribus d'Israël. Il guérit les malades et pardonne les péchés des gens. Alors les dirigeants d'Israël qui ont vu en lui une réelle menace ont fini par faire en sorte de le tuer. Et Jésus ne s'y est pas opposé. Ce qui est bizarre de la part d'un homme qui cherche à devenir roi. C'est exact. Mais pour Jésus, c'était une étape incontournable. Jésus a vu le péché et la dévastation d'Israël, son peuple, comme un reflet de la condition humaine dans son ensemble. Ça illustrait cette rébellion dans laquelle toute l'humanité est entrée contre Dieu, provoquant la tragédie et la dévastation à travers le monde. Mankasitraka raha nada Victoire ny amin'izay ny amin'iny vidéo iny
dia omeko an'ny taty Elia avy hatrany ary ny fametrahana amin'ny fanontaniana manaraka. Mihidy ny micro anao taty Elia. Mampianatra zavatra lehibe betsaka mihitsy ny soratra masina momba izany hoe fanjakan'Andriamanitra, fanjakan'ny lanitra izany. Na ny ankizy kely raha ohatra izay azavelanareo hoe sakana ny anantona anazy fa andreny ankizy ireny koa fanjakan'Andriamanitra. Raha nijery teo sao dia hoe ohatran'ny dia ao izao ny hoe fanaovana soa ho an'ny fahavalo koa dia anisan'ny raha ijerena izany ity hoe anisan'ny hoe party amin'ny fanaovana ny fitiavana izany. Fitiavana koa nisy anatin'ny hoe anehoana ny hoe ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny olona izany. Raha izay eto moa izao misy ohatran'ny hoe atao Matthieu 5 ato izao dia hoe andininy fahatelo ohatran'ny hoe sambatra ny malahelo ara-panahy vaza ny fanjakan'ny lanitra ohatr'izay koa. Izany hoe mipetraka amin'ny fanontaniana hoe mety hoe fanontaniana tampotampoka hafahafa ilay fanontaniako hoe izany hoe ny olona rehetra izay manao zava-tsoa ve manao asa soa izany izay zavatra tsaratsara rehetrarehetra ve dia hiditra ny lanitra daholo izany. Ahoana indray fandehan'izany ry pasteur? Misaotra betsaka ny amin'ny fanontaniana fa araka ny tena hoe sambatra ny malahelo amin'ny mpanahy fa aza ny fanjakan'ny lanitra. Matitiko fa 5:23 kanefa araka ny tendra lahery manano teo ilay raika laharivo izy ny asa-tana koa dia mangalatahaka izy. Mpangalatahaka ary raha tsy laza fotsiny ny asa soa ataon'ny club efa fantatsika tsara hoe Rotary Club ohatra na Lions Club na misy karazana groupe na organisme mody manao asa soa izy. Fa ao ambadika ao dia ilay raika laharivo tena zanaka totoy miketrika na mikotrika io activité ataon'jareo io izany ka tsy voatery izay rehetra manao asa soa koa dia ho any an-danitra. Fa araka ny fahavalaza fa ny malahelo am-panahy izany hoe malahelo no fahantrany firenena ohatra. Tsika izao raha hoe anatin'ny fanjakan'Andriamanitra tsika tsy mila manao propagandy manao t-shirt na manafatra mpanakanto hira mandany vola mizara vola mizara zava-dehibe antana vahoaka hoe manao asa soa dia mikarakara ity mikarakara io isaky ny 5 taona. Fa raha ny tena fanjakan'Andriamanitra dia tsy miandry 5 taona ary tsy miandry 2 taona na 2 volana fa androany anio dia atao izany hoe mijery ny manatra sy ny sahira araka ny voalaza hoe 14 sao dia hoe sambatra ny ovy fa izy no ampifaliana, sambatra ny malemy fanahy fa izy no antovany tany. Sambatra minona sy manketeta fa malemy fa izy no vokizana. Raha mijery amin'ny zava-misy zany tsika hoe olona noana ve olona manketaeta ve dia misambatra. Raha misaotososa dia izany tena fahafatsoa matany ary izay zava-misy misaotosoa mahantra ny olona mangeteta ny olona tsy manaka tafo tsy manaka na ny trano hidirana tsisy. Fa any am-boky Isaia dia miteny Andriamanitra ao amin'ny Isaia 7:20 anazavaintsika ny gasy an'izay fanjakan'Andriamanitra any Jehovah izay miteny Andriamanitra Isaia 7:20 hoy ny teny Andriamanitra hoe 7:20 dia fa enina tsy izao izy no fivadiakanina izay akasitrahako dia ny amahany famatorany faratsila sy anaboraka ny fehizioka sy andefa ny ampaoriana ho afaka anapatapaka ny zioka rehetra moa tsy ny izarany nofona ho anonona va sy ny apetronao ny olo-manjenjena ary mba hanafinao ny hitanao fa mitanjaka ka tsirim-belona amin'ny namanao ena. Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao ary ho tonga faingana ny fanasitrananao ny fahamarinao loha lalanao ary ny voninahitra Jehovah ho vody lalanao. Amin'izany dia hiantso ianao ary Jehovah hamaly. Eny anandratra ny feonao ianao ary izy ianao hoe inty aho
raha isoratseo aminao ny zioka sy ny fanondroan'ny fanondro sy ny fitenenan-dratsy, ary afoinao hoaninona zay hanina tianao ka mahavoky ny ory ianao, dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao ary ny ezipito dia ho tahaka ny tontolo. Zay zany dia mazava fa misy ihany toko fahavalo amin'ny dimampolo andiny fahafolo ampirisiako mihitsy no anoy azy ary fa raha zany no ataontsika raha lasa anabara dia tanteraka ny teny Isaia ihany eo amin'ny Isaia toko faha-enimpolo hoe indro ilay izy na manaraka amin'ny tany ny ezipito manaraka ny fiedrena ka mitsangana miazavao izy fa aminao ny mpisamy voninahitra. Zay zany mahatonga antsika kristianina mila mijoro hanangana ny fanjakana zay apetraka Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika, dia mizara ny nofo na ny sakafo idintsika sika hoaninona sy mangeteta dia tanteraka ilay Mateo toko faha-dimy hoe sambatra ny nona sy mangeteta fahamarinana fa ino avokizana zany ny fahamarinana zany voalohany indrindra zay tsy hainy izao tontolo izao na ajambain'ilay mpandainga sy mpanaraotra ny fanjakana zay angejainy vahoaka amin'ny tontolo izao. Zay le hoe mpangalatahaka ny fanjakana amin'ny tontolo. Fa ny fanjakan'Andriamanitra zay amaranako azy angamba any amin'ny boky Efesianina nisoratan'i Paoly, Efesianina toko fa Jakoba zafady, Jakoba toko fahatelo, nisoratany Jakoba toko fahatelo andiny fahadimy ambin'ny folo no mamaritra tsara ny fanjakan'ny tany na fanjakan'ny maizina iny. Jakoba toko fahatelo andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo vakiko manasaraka tsara ny fanjakan'ny tany sy ny fanjakan'Andriamanitra. Zao vaky ny teny amin'ny arina Jesosy manao hoe fanjakan'ny tany aloha resantsika demokrasia na fanjakan'ilay devoka. Izany fahendrena zany dia tsy avy any ambony fa araky ny ete-tany ihany, araky ny nofo, araky ny andemony demony zay demokrasia zay, izay misy fialonana, fifampiandaniana, misy fikorotanana mba amin'izay asa ratsy rehetra. Tsika kapa zao miara-mahita ny asa ratsy ny dahalo, ny famonon'olona, fanendahana Madagasikara tena faritany rehetra misy daholo. Fa ny fanjakan'Andriamanitra kosa dia ny fahafito ambin'ny folo hoe fa ny fahendrena zay avy any ambony dia madio aloha. Io zany le teokrasia ny fanjakan'Andriamanitra ary tia fihavanana, ary anisan'ny tiavako ny malagasy sotoavina hoe tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindrapo sy be vokatsoa, tsy mihanana na metsara velantsika. Andiny fahavalo ambin'ny folo ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana. Zay zany mahatonga antsika malagasy ny fihavanana ary mahatonga antsika kristianina hiavana, fa Andriamanitra koa dia mampiavana ny sotontolo sy ny tamina ary zany nametrahany amintsika ny teny fampihavanana araka ny Kolosianina faharoa toko fahadimy andiny fa sivy ambin'ny folo sy faharoapolo. Zay ngamba ny amaranako ny teny tratry an'izay fanontaniana apetrako izay aferiko anao fitenena anabahana ily. Satra ny pasteur ny namaran'izay fanontaniana izay fa ahoana koa ny hevitry ny hafa so dia mbola misy ambara koa betabe mety ho azo ambara koa mifandray amin'izay lohevitra izay. Ia, zaho manana fanontaniana momba ny tenin'Andriamanitra anankiroa dia apetrako aminareo mirahalamu ilay izy dia afaka mandeha amin'ny tenana foana koa tsika. Momba n'izay resaka hoe fanjakan'Andriamanitra zay dia misy tenin'Andriamanitra moa anankiroa eto amin'ny écran hitantsika eto. Anisan'ny tenin'Andriamanitra efa nivakiana ranabavy nirina malala teo ihany sy ny tenen'ny mpanampin'Andriamanitra teo moa hoe ho tonga anie ny fanjakanao. Fatatsika fa vavaka nampianarin'i Jesosy ity atao any amin'ny sitraponao any amin'ny Mateo toko faha-enina andiny fahafolo. Dia nefa koa misy ity tenin'Andriamanitra tena hoe anisany manana ny maha izy azy raha resaka momba ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny Luka toko fahafito ambin'ny folo andiny faha iraika amby roapolo. Dia mitenjana hoe ho tonga anie ny fanjakanao, zay le fandarana antsika androany. Nefa foana koa hoe tsy hoe indro na ery na ety fa
ao anatinareo ny fanjakan'Andriamanitra. Araka ny vidéo animation zay narahantsika teo moa hoe nieritreritra zany zanak'Israely tamin'izany hoe ho tonga Jesosy amin'ny armée amikery andeha hametraka an'ilay fanjakana ambony tany, nefa tonga dia ataony tampitiavana ilay izy. Dia fanontaniana mipetraka aiza ho aiza amin'ity zany tena tokony ho raisintsika amin'ny vanim-potoana misy antsika amin'izao fotoana zao hoe aiza ho aiza marina ilay fanjakan'Andriamanitra. Efa tonga ve sa mbola andrasana ve sa ohatrany ahoana? Dia omeko anareo ny fitenena mety efa nazavaina teo ihany zay fa za matoky fa ny mpanaraka antsika tena manitikitika ny mpanaraka antsika ihany. Zay fanontaniana zay dia omeko anao vetrany pasteur makasiraka. Ya, aloha ngamba menatra lahelo manampy aloha ny fitenena dia resaka fa efa mandray fitenena teo dia mbalao sarazarana amin'ny hafa fa oriana lahira mandray fitenena. Eto moa zany ny nazavaiko ihany moa somary aveko zany eto amin'ny fito amin'ny folo ny andiny faraika amin'ny roapolo zany le hoe ary ny olona tsy hanao hoe indro aty na iry fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Dia ny anankiray indray moa Matthieu 2:1-4 manao hoe ho tonga anie fanjakanao atao anie sitraponao ety tany tahaka ny any an-danitra. Ho tonga anie fanjakanao. Matthieu eto miresaka n'ilay hoe ny fanjakan'ny lanitra resahany. Izany hoe ilay fanjakana avy any an-danitra ary izy miresaka mihitsy eto amin'ilay voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 7:9-10 ilay fanjakan'Andriamanitra mandrombaka sy tena maka ny fanjakana eny am-pelantanan'ny Satana mihitsy no resahany eto. Izany hoe avy any an-danitra midina mihitsy zany, tena midina no resahany eto. Ilay seza fiandrianana mihitsy zany midina avy any an-danitra hiditra eto. Iny ilay fiavian'ny Kristy ny resahany eto, fa ilay voalohany teo amin'ny lika voasoratra teo kosa dia hoe tsy resaka géografika, tsy any Lourdes na any Lameka na any tsaiko na any Washington, tsy resaka zay ilay fanjakan'Andriamanitra, fa ilay fanjakan'Andriamanitra dia ilay fanjakam-pisorona ao anatinareo. Zay le hoe mibebaka mino filazantsara, zay ny idiran'ny fanjakana ao aminareo. Zany hoe ao aminareo zay zany les citoyens, les resaka citoyens du ciel. Ao aminareo ny fanjakan'Andriamanitra, citoyen du ciel ianareo. Zany hoe manana zom-pirenena any an-danitra ianareo, zanak'Andriamanitra ianareo. Ilay voasoratra ao amin'ny Jaona toko voalohany 9:12 izay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra ianareo. Zany hoe citoyen du ciel zay zanak'Andriamanitra zay. Ary zay mahatonga ny devoly mandositra satria hitanao hoe zanak'Andriamanitra ianao, citoyen du ciel, mbola manana fahefana ambonin'ny anjely ianao. Ka izy anjely niongana, anjely verzo, mbola manana ny fahefan'ny anjely izy. Fa rehefa niakatra ho zanak'Andriamanitra ianao dia ianao indray manana fahefana mandroaka anazy, ianao indray manana fahefana manitsaka azy eo an-tampon-dohany. Dia izay le zo azonao. Zany hoe zoan'ny olona, ny zo zany dia zo matanjaka kokoa noho ny azy. Ary zay no mahatonga ny tompo manao hoe lehibe ny fanjakan'Andriamanitra no fanjakan'ny Satana. Hitantsika zany ao Marka 1:4-7 hoe avy andringana anay va ianao ho sisy ny devoly tao anatin'le zazalahy. Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao, avy andringana anay ve ianao? Fantana zany fa maharingana izy. Dia matahotra izy lehibe kokoa araka ny fanjakan'Andriamanitra ny ao anatintsika. Zany hoe raha zanak'Andriamanitra isika nandray azy ho tompony sy mpamonjiny, lehibe lavitra ny ao anatintsika no ao amin'izao tontolo izao. Ary zany foana mamerimberena ny filazantsara hoe ny fanjakana tsy avy amin'izao tontolo izao fa raha avy amin'izao tontolo izao izy. Zany hoe dia miteny koa izy matetika hoe tsy naman'izao tontolo izao ianareo, teneniny foana fa izao izy no efa nifidy ianareo, halan'izao tontolo izao ianareo. Zany teneniny foana zany hoe tsy afaka ho naman'izao tontolo izao zany, aiza ty an'izao tontolo izao ianareo izy eo amin'ny Jaona voalohany 2:5-15 aiza ty an'izao tontolo izao ianareo izy. Ary teneniny foana zany hoe raha mandrafy an'Andriamanitra ianareo raha vao ty an'izao tontolo izao, fa izao tontolo izao any Satana, amin'ny fanjakana hafa izao tontolo izao. Zay zany mila mailo foana tsika fa io tsy resaka géografika io zany, fa resaka attitude, resaka fiainana mihitsy zany. Tena hoe tena ao anatintsika ao, ary tena maizy atsika mihitsy, natiorantsika mihitsy zany zanak'Andriamanitra zany. Ary tena rehefa ao amintsika ny fanjakan'Andriamanitra
dia hafa mihitsy lehibe lavitra ny ao anatsika no eto amin'izao tontolo izao ka hisafidy an'le kelikely ve tsika sa le lehibe ka raha hisafidy an'le lehibe tsika dia miaina amin'izany zoan'ny lanitra zany tokony iananatsika ary tokony miaina arak'izay tsika satria ho avy ilay fanjakana avy any an-danitra hidina araka ny teny Matio akandrombaka ary tena horava ity fanjakana eto amin'izao tontolo izao ty ary arak'ilay tenin'le devoly teo manao hoe avy andringana anay ve no fa ty fatany fa horingana tokoa izy amin'ny fotoana izay voafetra tsy fatany akory hoe oviana fa na ny zanaka izy fa ny ray ihany malala hoe amin'ny oviana io ka na ny satana fa tsy malala fizaky mipoitra Jesosy dia ozy andringana anay va ianao ary dia eo kosa no ametrahantsika hoe ireo teny anankiroa dia tsy mifanalavitra fa mifameno fanjakan'Andriamanitra daholo ilay ao anatintsika sy ilay ho avy fa ilay ho avy kosa dia andringana ny satana sy ametraka ny fanjakana ilay seza fiandrianana mihitsy no tonga ary eo mbola hoe nahita lanitra ile apokalipsy nahita neny apokalipsy toko raiky amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra dia nahita nidina avy any an-danitra mihitsy hoe ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary nisy ranomasina dia tsy misy ny ranomasina dia tsy misy intsony ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakariny miaingo Iona amin'ny vatany dia tena hoe nidina avy any an-danitra Jerosalema vaovao zany tena nidina avy any an-danitra mihitsy ilay fanjakana ilay tena le seza fiandrianana tena nidina avy any mihitsy izy anjaka eto amin'ity tany vaovao indray zany ahorona amin'izay io moa le ao aorian'ny arivo-taona no resana amin'izay fa dia lasa mitatra indray mitatra toy ny sima indray ny resaka eto ohatra ka tohizina izy fa dia aleo aloha dia resaka avatrany angamba ny fanazana efa miditra la hery manampy resaka malarina efa feno dia feno fa mba ampazavatsika mpanaritra na mpijery ny televizion akapezany mba ho tafiditra koa ianao anatin'ilay fanjakam-pisolona mba ilazanao ilay tsara n'ilay niantso anao niara tamin'ny fahamaizina niditra ao fahazarany mahagaga araka ny petera voalohany toko faharoa andiny fahasivy dia tsika aloha toe fanjakam-pisolona dia araka ny ten'Andriamanitra hitatsika ny boky Isaia toko fahafito amby roapolo iny ilay raika laharivo zany na le menarana le satana dia menanarana ihany koa izy hoe leviatana zao fa raha ten'Andriamanitra Isaia toko fahafito amby roapolo andiny voalohany hoe amin'izany andro zany ny sabatra Jehova izay mafy sady lehibe no mahery tsy ndreko tsara ny sabatra Jehova zany dia sady mafy no lehibe ary mahery dia io sabatra mafy sy lehibe ary mahery io dia hoentiny mamaly ny leviatana dia le menarana mandositra zany hoe le menarana zany na le leviatana dia mandositra raha vao metanao mijoro ary zay mahatonga Jesosy niangaviany ilay demoniaka hoe tonga sahady ve anao izy androkanay fa Jesosy tsy mihamitrany mihitsy ny fanjakan'Andriamanitra tsy azo nizanizam-piorona no Hébreux toko faharoa ambin'ny folo andiny fahavalo amby roapolo any mbola manamarika izay hoe fa isika dia mandray fanjakana tsy azo am-pirorona fa raha ivena ato amin'ny Isaia toko fito amby roapolo dia tsy izy akory io satana le dragona ny devolova fa leviatana mandositra ohatsy izy sy ny leviatana dia tsy izy fa lay menarana miforiporitra tsika raha efa nahita taratasy miforiporeta na voly io miforiporitra na gazety miforiporitra dia takandreny alika voataka reny dia miforiporitra menarana miforiporitra io leviatana io ka na inona endrika na inona fiseho dia avy amin'ny maizina sy ny Espitra ka mila mijoro tsika kristianina mampijoro ny fanjakana izay apetraka eo amintsika tsy misehoseho io kanefa Andriamanitra izay mpanjakany mametraka ny fanjakana eo amintsika araka ny voalaza ny liko toko fahafito amby folo angamba izy to amarana koa dia fahatelo dozy ten'Andriamanitra hoe ity izy Isaia toko fahafito amby folo andiny fahatelo dia manambara an'izany izy ohatra ka manao baiboly ianao dia ataony sokafana mihitsy le baiboly kiasy amin'izay ten'Andriamanitra ity izy Isaia toko fahafito amby roapolo andiny fahatelo
izay to fa 7 dia 7 dia aloha izy tenin'Andriamanitra izaho izy mipiaro io tika zany tsy mila armée ny casque bleu na hoe zao tontolo zao na mila miaramila rejimanta be na tafika nabakabaka io na tapaka ny ranomasina na tapaka tanety io fa zaho Jehova no mpiaro io izy tenin'Andriamanitra isaky ny indray mpimaso tsy hoe isaky ny ora na isaky ny minitra na isaky ny segonda fa isaky ny indray mpimaso mandemako azy fa ndreo misy manimba azy na andro na alina dia miaro azy na andro lana atsika tsara fa zany hoe jour et nuit 24 heures sur 24 Jehova Andriamanitra mihitsy no mpiaro io izy isaky ny indray mpimaso mandemako azy ary fa ndreo misy manimba azy na andro na alina dia miaro azy zany zany atao hoe fanjakan'Andriamanitra tsy azo lizalizakorono zany mba ho an'Andriamanitra voninahitra satria efa vorazana amin'ny Sra 4 koa hoe Jehova mpiady mahery zany ny Andriamanitsika mpiady mahery izy Andriamanitra tsy to ka dia ho an'Andriamanitra voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo zay ngamba ny azoko ambara mikasika an'iny makasitraka rehetra. Dia makasitraka ny amin'ny fanazavana tena hoe azahoana fahalalana tokoa intéressant dia fa mamaraparana isika efa mandeha dia mandeha ihany koa ny fotoana fa mety mbola misy fanontaniana manitikitika angambany ao amin'ny Ravavely ao marina koa fa afaka mametraka fanontaniana ihany koa isika izay manaraka raha misy fanontaniana manitikitika aza misalasala manangan-tanana na manoratra ao amin'ny chat ny vahintsika moa zany eto amaly ny fanontaniana dia omena anareo ny fitenenana izay manana fanontaniana fa en attendant moa zany omeko an-taty Elilo ny fitenenana. Eny ary amin'izao fotoana izao dia mipotrapotra daholo ny zavatra rehetra milaza fa hoe hifarana ny tany ho an'ny olona tena matahotra be an'izany hoe ho rava sy potika izany ty tany ty dia misy fiainana vaovao izany indray hono ny tany sy lanitra vaovao izany indray hono hoe ho an'ilay olona tena mbola tsy nandinika soratra masina inona kay izany tena fepetra tokony hidirany an'izany fiainana vaovao sy tany lanitra vaovao izany fa sambasamy maniriniry an'izany ahita an'izany daholo ny olombelona rehetra ka manahoana sy manahoana moa izany fetra ny tokony ho atao izany hidirana izany hoe fansakan'Andriamanitra ilay ho avy izany na ilay hoe mbola hoe mampisoa hoe inona ny tena tokony hoe fepetra ampitandremana ny olona koa fa tsy manofinofy fotsiny te andeha any amin'izany nefa tsy fiomanana akory inona izany no tokony ho afatra atao amin'izay hoe naheny any izy zany hoe mety naheny any izy misy après la mort dia mbola misy fiainana tsara lavitra zany dia ahoana ny fepetra hidirana an'izany amenany nareo rahalahy zany ny valim-panontaniana tonga dia valiko angamba aloha izy fa ny tenin'Andriamanitra moa mamaly hatrany satria ny tena tsy hoe manana hevitra hafa ankoatra ny tenin'Andriamanitra mampian'Andriamanitra sy fanjakam-pisorona antsika zany dia tsy miala amin'ny tenin'Andriamanitra tsika zay mahafanjakan'Andriamanitra izy fanapana-tena fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho izy ary ho avy indray akanareo fa ho trano raiky misy fitoerana maro amin'ny 710 isan'izay ary aza malahelo no fonareo raha mahita zava-misy zany tsika dia malahelo kotra ny kiviketraka indrindray tena hoe mahonena kanefa Andriamanitra dia mampana-tena fa misy lanitra vaovao sy tany vaovao ary izy Andriamanitra mitondra an'izy araka ny vazo hoe misitoko fa 120 no fakindra laheri teo angambanizy dia itsika zany raha ohatra ka tia amin'ny fiainana izany fiainana mandrakizay mba fahafatesana
mba tiany fahatorava amin'ny Jesosy dia mila tahaka ny vady apakary ndao vakena mitsy Apocalypse toko faharay amby roapolo amin'ny Baiboly zay mitsy mahatonga ny toko Apocalypse tany amin'ny farany napetraka Apocalypse toko faharay amby roapolo dia ny voalohany sy ny manaraka andiny faharoa dia hoe ary nahita fa indro tanàna masina misy lanitra vaovao zany aloha dia tany vaovao fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany sy ny ranomasina tsy misy intsony fa nahita azy izy tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra vomana tahaka ny apakary efa miaingo iona amin'ny vadiny zany fiangonana zany dia tokony miaingo dia miaingo tsy hoe manao ravaka be lamody amin'ny fotoana izao fa ny fiaingona masina no resahana eto satria iona ny vadiny amin'ny fiangonana dia tsika fiangonana zany feo mahery avy teo amin'ny seza fiandianana nanao hoe indro ny tabernak'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy ary ireo ho olony ary Andriamanitra no hitoetra eo amboniny dia ho Andriamanina matoa zany misy ny seza fiandrianana ny an-dany seza fiandrianana zany dia ny mpanjaka na ny andriana no mipetraka amin'ny seza fiandrianana dia io Andriamanitra tsika io zany ilay mpanjaka ny mpanjaka no hamafa ny ranomaso rehetra amin'ny mason'olona rehetra ary tsisy fahafatesana intsony amin'izany na alahelo na fitaraina na fanaitainana fa efa lasa ny zavatra taloha dia io ilay mipetraka ambony seza fiandrianana dia fahadimy manao hoe indro avoazoko ny zavatra rehetra sorato mahatoky sy marina vatindro ary io izy tanteraka ireo izano alfahatsy omega ny fiandohana izano hanome maimaim-pona ranomaina ho an'izay mangetaheta ary izay maresy no nova izany zavatra izany ary ho Andriamaniny aho ary izy ho zanako zay ngamba no ambaranako azy ny andiny fahafito Apocalypse toko faharay amby roapolo ny andiny fahafito izay maharesy no andova izany zavatra izany ary ho Andriamaniny aho ary izy ho zanako ny fepetra-pakian'Andriamanitra antsika zany dia ny ahatonga antsika manaika any Kristy mba ho lasa zanak'Andriamanitra tsika mpiara-matovy amin'ny Kristy sika ary mahazo hery tsika raha mino ny anarana dia lasa zanak'Andriamanitra tahaka an'ireo olona rehetra izay efa nanaiky amin'ny Kristy ho tompo sy mpamonjy azy dia ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo any an-danitra izy amin'ny fotoana soara ho avy tsy hoe izy lasa ka dia miomany ianao fa miara-manjaka amin'ny Kristy tsia rehefa tonga izay fotoana izay an'Andriamanitra voninahitra zay ngamba ny azoko manjara dia makasitraka indrindra faraveliana raha tahery ary ahoana ny hevitra momba izay ny hevitro pastera teo hevitro koa anapiky kely fotsiny voalazany teo ary mahavarinana fotsiny le teniny teo hoe amemamam-pona ny loharanonay na ho an'izay mangetaheta iza ny mangetaheta ary ny mangetaheta dia ireo le ataon'ny tompo hoe fanasy ny tany satria rehefa mihinana sira ho ianao dia misy hetaheta ao aminao ary matoa ataon'Andriamanitra hoe nareo fanasy ny tany dia ianareo zany ilay mangetaheta foana an'ilay fiavian'ny tompo dia rehefa mangetaheta ny fiavian'ny tompo ianao dia izany hetaheta zany koa manana hetaheta ny famonjena fanahy hafa fa nitory ny filazany tsara foana ianao ary mila rehefa mangetaheta zany dia mila mamantatra hoe inona no hetaheta zany tsy hoe izay miseho rehetrarehetra dia hetaheta daholo fa rehefa mangetaheta dia rano no sotoko fa tsy asidra akory rano ny tedavo mahavelona ny tedavo fiainana ny tedavo fiainana mandrakizay mihitsy ny tena tedavo fa tsy fiainana fohy kely dia izay ilay mangetaheta ary tiako zaraina ho an'ny hafa zay satria manana hetaheta izara koa ao anatin'izay fotoana izay fa izay mahatonga ny tompo manao hoe tiavana namanareo tahaka ny tenanareo ary eo moa le resana le asa soa teo mpangalatahaka le raika alary araka ny tenin'ny pastera teo fa misy ny olona manao hoe asa soa inona moa ny asa soa fa inona ny tena soa ilay sakafo kely menao ve ilay zarainao etsero ve sa ilay fahalalana an'Andriamanitra mihitsy ny soa raha tena zarainao ilay tena soa fiainana mandrakizay ny tena soa misy ny sasa miteny hoe inona ny tsara omena trondro ve ilay mahantra sa omena tadipitana omena fanjonoana dia hoe alao omena fanjonoana izy dia ohatran'izay koa inona no omenao ilay sakafo eto amin'ity tany ity fotsiny ve sy ilay fitafiana sa
lay tena fanaovasoa tena hoe lay fitiavana anazy mihitsy amin'ilay fiainana mandrakizay ny tedavina. Misy fitaka foana eo ataon'ny satana sy ny zanaka satana. Jerevintsika fotsiny zao eo amin'ny apokalypsy 1:2 zao manomboka dia misy soavaly mitangina soavaly fotsy. Le raiky alary koa mitangina soavaly fotsy mangalatahaka izy mitangina soavaly fotsy izy. De aiza nafantaranao fa rehefa mahalala ny tenin'Andriamanitra zany ianao dia fantatrao zay le fepetra takiny tedaviny ranabavy Eli teo hoe ina le fepetra mahalala ny tenin'Andriamanitra aloha. Dia rehefa fantatrao ny tenin'Andriamanitra dia tsy voafitaka ianao satria ilay satana mamitaka mody manao asa soa izy dia eto koa izy mitangina soavaly fotsy satria fantatra fa hitangina soavaly fotsy Kristy rehefa aveo fa mahasamihafa azy eto voasoratra eo amin'ny toko 2 zao ary hitako fa indro nisy soavaly fotsy ary izay nitangina azy dia nanana tsipika ary nomena satroboninahitra izy dia nivoaka izy ka naresy sady mbola resy. Dia io zany dia hoe izy io Kristy va io antikristy io antikristy io satria ny teny tanany zany tsipika ny teny tanany fa Kristy hitantsika rehefa tonga indray izy mitangina soavaly fotsy eo amin'ny toko 7:10 izy nahitantsika an'izay dia hitantsika le hoe rehefa afaka zany dia nahare ohatra ny feon'ny vahoaka dia dasika eo amin'ny toko 7:10 ny andininy fa isan'izay feo zay soavaly fotsy zay keo. Eo kosa nefa dia hitantsika fa mpanjaka ny mpanjaka ary hitako indro nisy anjely anankiray keo nitsangana. Hitantsika ao amin'ny le hoe mitangina soavaly fotsy izy toko 7:10 ny apokalypsy toko 7:10 ny andininy 1:12 kosa nahitantsika an'izay. Ary nahita ny lanitra ny sokatra aho ka indro nisy soavaly fotsy ary izay nitangina azy dia atao hoe mahatopy sy marina ary tamin'ny fahamarinana no hitsarany sy adiny ary ny masony dia lelafo ary tamin'ny lohany dia nisy diadema maro ary izy manana anarana voasoratra izay tsy misy mahalala fa tsy ny tenany ihany ary ny akanjo voafafy raha izy ary ny anarany dia atao hoe ny tenin'Andriamanitra ary ny raha midintsika dia hoe ny akanjo iremany hoe misy hoe mitana sabatra dia le tanany dia jerentsika zany fa samy hafa mihitsy eo amin'ny andininy 5:10 zany ary ny sabatra maranitra ny voaka avy tamin'ny vavany amelezany ny firenena ary izy zany izy zany sabatra ny hoetiny fa tsy tsipika. Eo raha malala tenin'Andriamanitra zany ianao dia any amin'ny farany zany mbola izy voafitaka ihany hoe indray Kristy fa mitangina soavaly fotsy nefa le antikristy mitangina satria eny tanany tsipika fa tsy sabatra. Le tenin'Andriamanitra foana ny eny amin'ny tompo zany le sabatra roa le zany hoe mila mahafantatra hoe zany satria fa zao atsika manana tombony inona ny fepetra zany manana tombony tsika fa misy ny baiboly misy ny toriteny misy ny fiangonana tokony hidiranao fa itsika olombelona mihitsy no mandahy tian'izao tontolo zao. Misy ny baiboly tsy vakina ihany le baiboly fa tsy iainana ary iainana ihany fa tsy tena fantarina tsy ampiarina zany rehetrarehetra zany dia zay mahatonga le fepetra efa eo daholo ny fitaovana rehetrarehetra tena manana tombony tsika amin'izao génération zao fa isika mihitsy no mpanohatra isika izaso ianao mihitsy no ohatra manalavitra an'Andriamanitra ihany nefa Andriamanitra manakaiky antsika foana zay foana ny zavatra misy. Dia eo le fepetra zany hoe mbola analavitra an'Andriamanitra sa mba anantona azy satria izy ne mora tonony izay miantso azy dia eo izy vao miantso azy fotsiny ianao dia efa eo izy tsy mila miazakazaka makaria kady fotsy na makaria tamina reny na mitady azy fa tena miantso azy ianao zay le hoe fanjakam-pisorona fisoronana ao aminao miantso azy ianao dia ao ianao ao am-fonao izy mipalika amin'ny vosiny fo tsy afaka mitaka azy mihitsy ianao fa andao mandeha ampahamarinana sy ampahatsorana ary tena hoe ampitiavana mihitsy fa izao tontolo izao zay misy an'ny satana dia miady an-trano ady no asehony fa isika kosa tsy miady amin'ny nofamandrà fa isika kosa dia ilay fitiavana no mitoetra ao anatintsika ilay Andriamanitra fitiavana aoka ny aintsika mba hifikitra amin'ny fanazy napetraka Andriamanitra tao amintsika mba hahatonga antsika hiverina ny aminy sy hahatanteraka amin'ny fanjakany ao amintsika aloha ary ho avy ilay fanjakana ilay Jerosalema vaovao ho avy avy any an-danitra ihany koa ho azy ny voninahitra hatramin'ny taloha ary mandrakizay ilay alpha sy omega. Amen. Amen. Amen.
Maina dia mamaraparantsika tena efa tonga moa ny fotoana maranana dia teny kely farany taty Elia, teny kely farany pasteur après dia teny kely farany Ranada Victoire, Ranada Hery dia faranantsika ny fotoana. Teny faraparany angambany amiko dia hoe katsahana tsara izany ilay hoe fanjakana taranaka voafidy solona, izany hoe arovana tsara ny fanahy amin'ny isan'andro mba ho avy rehefa tonga izay ilay tena ilay amin'ny fotoana tsy ho ela hoy izay isika ilay efa fantatsika hoe indray andro amin'Andriamanitra sy ny iray andro amin'ny olombelona tsy mitovy. Ohatra ny ela ny olombelona fa Andriamanitra nefa vetivety nefa ohatra ny ela tsy ho ela ilay izy, indray mpimaso ohatra ny ela vetivety. Dinazany hoe mila mivonona mandrakariva izany izaho sy isika tsirairay avy dia indray andro antsika mbola hiaranjaka amin'ilay fiainana an'ilay fanjakana tena fanjakana Amen. Dia teniko farany koa izany dia hoe ity fantarana ity mbola mitohy foana ary indray mandeha isambolana faravasitra. Izany hoe raha anatin'ny taona izany dia 12 no mitohy ny tantara ary mandra-pahatonga ny tompony amin'ny ranolanitra dia manasa antsika mpiaino katsaka mandrakariva satria raha mbola tsy afaka amin'ny baiboly ny teny hoe katsaho aloha fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia mbola katsaka foantsika. Efa 2 arivo taona lasa nametrahan'Andriamanitra ny teny io kanefa mandrakitena izany dia mbola katsaka tsika ka mahireza raha lasana vavy ary azakivy ny katsaka fa rinkana ny oloko no tsy fisiany fahalalana ozy ny ten'Andriamanitra. Ao tsika mba halala izany ny tena hevitr'Andriamanitra izany fanjakana izany raha voadify kely fotsika fitahan'ilay devoly dia araka ny fombalazan'ny rahalahy hery manampy toy misy soavaly fotsy dia ilay mitaingina azy mitondra tsipika fa ny Jesosy tena sabatra ary sabatra roa lely izany dia tsina fa ny ten'Andriamanitra dia tsisa fa izy ihany ilay teny tonga nofo dia nonona tamintsika izy ary tsy izy akory izy fa Andriamanitra araka ny Jaona 1:2. Dia ho an'Andriamanitra voninahitra dia miraso antsika rehetra manaraka hatramin'ny farany ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tain'Andriamanitra totsika rehetra rehetra fanjakana. Amen. Amen. Mankasitraka. Ranada Hery manana teny kely farany ve ianao? Ny ao dia teny farany ina fa dia fampangita-hitana ny ihany hoe tsy diso anjara ianao ary tsy diso hevitra raha mandray an'Andriamanitra ho toko sy mpamonjy anao ary ny teny ranabavy teo hoe ny teny vazaha moa izy hoe un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Izany hoe indray andro amin'Andriamanitra izany raha izay ilay izy dia hoe amin'ny lafiny indray indray izany teneniko hoe vaut mieux que 1000 ailleurs dia tsara kokoa no ny arivo andro. Any arivo andro izany ange zavatra tsy ho tratran'ny fotoanantsika mihitsy, tsisy olona naharitra arivo andro izany hoe na be da be mila na tsy tapitrohatra any amin'ny androntsika izany ivelan'Andriamanitra dia tsy mahaleo an'izany atao hoe ray andro eo amin'Andriamanitra izany fa sarobidy be izany ray andro eo amin'Andriamanitra izany. Manana ny zavatra rehetra ianao ray andro amin'Andriamanitra izany ka raha mandrakizay ianao andro mandrakizay ianao ny eo amin'Andriamanitra mo tsy mihoatra lavitra no fahasambarana hitanao hatramin'izay hoe fahasambarana miaraka amin'Andriamanitra amin'izany fiainana mandrakizay tsy ray andro intsony na dia makadiro be sy tsara lavitra raha ny ray andro amin'Andriamanitra tena maso fa tena mandrakizay tsy voaisa ho eo amin'Andriamanitra foana ianao, eo amin'ilay tena fahasambarana ianao, eo amin'ilay rainao namorona anao. Izany ny tena fihavanana sy tena fiainana tena manja izay no ilazako azy fa dia manatona azy ihany fa tsara izy. Amen. Mankasitraka. Ranada Victoire manana teny kely farany ve ianao? Ia, ny teniko angamba dia fankasitrahana antsika tsirairay avy ny amin'ny tema izay noraisitsika androany momba ny fanjakan'Andriamanitra izany.
Fa tena manandanja amintsika tokoa ny fahafantarantsika hoe inona zany fanjakan'Andriamanitra. Nararaka ny tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe miverina isam-bolana moa ty fandaharana ty entintsika mandalina hatrany hatrany hoe inona zany fanjakan'Andriamanitra zany hoe ho tonga ane ny fanjakanao. Zay zany anaran'ny émission, ho tonga ane ny fanjakanao ahafahantsika mametraka sady mikatsaka aloha araka neny Matthieu 5:7-8 Matthieu 6:33 hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra. Zay le fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany mazava ho azy dia anampy anao ny zavatra rehetra dia mankasitraka nanavavina malala tain'i Jesosy Yesu Kristy. Amen. Dia mankasitraka antsika rehetra ihany koa izay nanaraka hatramin'ny farany izao fandaran'izao. Mankasitraka ny vahintsika, mankasitraka ny mpametraka fanontaniana, Vavy Elie, Ranada Victoire, mankasitraka ny namaly fanontaniana Nadahery, Pasteur Mario Rasafimanjato. Dia amaranantsika amin'ny fotoana dia hofaranantsika mivavaka dia mangataka anao indray Ranadahery hivavaka, hitondra mivavaka sy hametraka azy itoizan'ny fotoana izao indray ny soareantsika sy ny fiainantsika eo am-pelatan'Andriamanitra. Miatrika an'ilay mpanjakan'ny mpanjaka sika ilay tompon'ny fanjakana izay niresahantsika teo dia anondrika ny lohantsika sika manoloana zany mpanjakan'ny mpanjaka be voninahitra tompony lanitra sy ny tany zany. Tompon'Andriamanitra io dia voninahitry ny anaranao no naseho anay teto. Tsy ny herinay fa mbolenao ihany no ny fanamasinao no nitarika anay ilaza sy anambara na lehibiazany zany atao hoe fanjakanao. Ny tombontsoa lehibe zany hoe tafiditra ao anatiny zany atao hoe zo-pirenena ny fanjakanao zany, zoan'ny lanitra tena hoe olonao. Dia miantso ny hafa izay amin'ny alalan'izao fandaharan'izao mba hiditra ao anatin' zany fanjakanao, anatin'ny valanao zany, satria tsy tianay ho anay rery ny tombony fa tianay ho zaraina ho an'ny hafa, satria ianao no nilaza taminay hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Dia heverinay fa fizarana izany tena ventiny zany no tianay omena ny hafa ihany koa, ary mandrisika anay anatanteraka mibaikinao manao hoe ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Dia mandrisika anay koa zany mba angetaeta trany trany ny famonjena ny fanahan'ny hafa tompo, satria fantatra fa mbola betsaka ireo mbola ao anatin'ny aizina, betsaka ireo mbola variana, rebireben'ilay raika lary, rebireben'ny Satana, mba tsy hitodika aminao satria efa ho avy Joely ianao. Ka andrao taraiky izy ireo tahaka n'ilay Virjiny folona nadino ireo solika, nanadino ny ara-panahy, nanadino tsy niomana fa ho avy Joely ianao. Ka rehefa tonga ianao dia ndrao taraiky loatra izy ireo. Dia izany no antony tompo mba mahatonga anay manaiky hoe inty aho, indreto zay, irao zay, satria vitsy ny mpiasa fa betsaka ny vokatra. Betsaka tokoa ny vokatra satria betsaka ireo mangetaeta mitady fa tsy mahita fa ao anatin'ny aizina. Mba ho fahazavana ho an'izy ireo tokoa izay, fa rehefa tonga izay dia ho hitany mazava tokoa fa hitondra ny teninao zay, hitondra fampanantenana ho azy izay amin'izay fotoana izay, izay mihitsy no tena hoe loharano ataonao miboibokany ao anatinay ka ho tonga fantso-pitahiana zay ho an'ny hafa tokoa. Zay mangataka kosa nefa matso avy aminay zany, tsy mba tsy ho voninahitra fa avy aminao ary voninahitra ao rery ihany, satria misy andratanao ny tena tediavinay Jesosy fa zay hihetrika io ao anatin'izany. Miondrika eo amin'lohanao zay satria fantatray fa ianao lay be voninahitra, tena ianao mihitsy lay tena avo indrindra. Dia aminao zay no mitodika amin'ny alalan'izao fandaharan'izao mba hampitombo zao voana fafina izao ianao Jesosy, satria ianao no tompony ny fampampitomboana hatrany hatrany. Fa zay mamafy fotsiny ihany Jesosy. Ny afafinay aza tsy fantatray ny hoe izany amokatra, izany tsy amokatra, fa ianao rery ihany malala zany. Fa dia mamafy zay satria zay ny hiraka nampanao voninao anay, mamafaza tompo. Eto am-pelatananao no ametrahako reto mpiara-miasa, anadasy, anabavy reto, ao pastera, ao koa i ranabavy Nirina, ao ranabavy Elie, ao koa rahalahy Victoire. Eo am-pelatananao zay tsy voatanisa nefa ao anatiny, ao ambadika izao dia misy ireo rahalahy sy anabavy mivavaka, tsy adino amin'izany rahalahy Faly, ranabavy Chantal, ao ambadika izany koa ranabavy Julia. Eo am-pelatananao no ametrahanay rehetrarehetra ireo Jesosy, satria
fantatray fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ianao, fa izay angatanay dia mihaino vavaka ianao ary mamaly vavaka. Tompo, asosoro ireo rahalahy sy anabaviko ireo mba atongan'izy ireo ihany koa ho irakiraka ao, fitaovana mamongo eo am-pelantananao, ka tena mino izay Jesosy fa hanao zavatra lehibe tokoa izay amin'ny alalanao ary eo ambany fitarihan'ny fanamasinao. Misaotra Tompo noho ny zavatra rehetra, misaotra n'izao fotoana izao ho anao reriny voninahitra tamin'ny taloha indrindra mandrakizay Tompo Andriamanitra Jesosy Kristy malalanay. Alleluia. Amen. 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 Dia savita iny Jesosy daholo dia manaraka indray. Ten'Andriamanitra daholo tsika rehetra. Fa iny Jesosy daholo io. Jesosy daholo. Iny Jesosy